Fa tanterana ny fasivyambefolo ny volana Aogositra ho avy izao kosa ilay hetsika THB Toro any Mahajanga na dia nisy aza ny tsy fitovikevitra teo amin'ny prefekturan'ny tanàna ny Mahajanga izay nanome lalana ny hanaovana ny hetsika ankilany ary ihany koa ny ben'ny tanàna sy ny ray aman-dreny ao an-toerana andaniny izay mitsipaka ny hanatanterahana ity hetsika ity ao amin'ny renivohitry faritry Boendy. Ireto farany moa izay nilaza fa tanjona ny hananan'ny tanora ny Mahajanga fitondratena mendrika efa nisy ny fampiresahana teo amin'ny rotonta ary dia ho tanterahana ao amin'izany tanàna izany ihany ity hetsika karakarainy ny orinasa Stara ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray maro ny nanoana ny antso ny fiangonana Apokalipsy teny amin'ny Coliseum Manantsonjombe nandritra ny fanokafana ny 20 taona ny fiangonana. Maro dia maro araka izany ny olona tonga nanatrika ity hetsika mikarakarain'ny fiangonana Apokalipsy ity. Nanao antsoavo ho an'ny mpiray tanindrazana ihany koa ny pasteur Mayol mpitandrina sady filompanorona ny fiangonana. Tonga marobe teny amin'ny Coliseum Manantsonjombe ireo mpino avy amin'ny fiangonana Apokalipsy manerana ny faritra misa 12 eto Madagasikara ary hatramin'ireo mpino avy any ivelany. Nanotrona ny fanokafana ny fankalazana ny 20 taona ny orenan'ny fiangonana. Antsoavo no nataon'ny fiangonana Apokalipsy amin'ny malagasy rehetra mba iraisaina. Isan'ny vohitra nandritra ny fitenenan'ny mpitandrina sy ny filompanorona ny fiangonana no tokony havanan'ny malagasy rehetra. Resahana teto dia antsoavo nataon'ny fiangonana Apokalipsy zany mba iraisan'ny malagasy saina, iraisan'ny hevitra, iraisan'ny foa, iraisan'ny fitiavana, ifanometanana mba hanarina ty firenena ty fa 40 taona tsika teto dia nenahantra le firenena na dia tao hoe nisy karazana tolom-bahoaka ny fandimby aza teto Madagasikara dia tolom-bahoaka naompy nisy ny raha nalatsaka fa voakatry ny tolom-bahoaka dia tsy niarina ny firenentsika fa mbola nenahantra trano. Tokony mijery lalana hafa indray zany tsika mba hanarenana ty firenena ty. Lalana hitanay dia zao fanometanana, ray saina, ray foa, ray hevitra, ray fitiavana mba hanarenana ty firenena ty eo ambany fitahiren'Andriamanitra. Fa raha tsy miavana tsika samy malagasy dia tsisy firenena vanina eto. Dia ny marianay amin'izao 20 taona zao mba ny 20 taona manaraka indray dia tsy ho firenena mahantra sy mijaly sy fadirana fa natsoa ny firenena malagasy fa mba ho firenena mandroso satria miavana, ray saina, ray foa, ray fitiavana ka dia hanana firenena vanina itsika. Ny fanamiana fotsy sy manga no nandravaka ny Coliseum androany. Fanamiana izay manana ny dikany manokana raha ny fanazavana nentin'ny mpitandrina. Solitena reto tonga eto Antsonjombe reto na ny Antananarivo na eran'ny Madagasikara kanefa dia nahitana izay firaisana izay fankatiavana, firaisan-kina, firaisam-po izay naseho izay tamin'ny alalan'ny lokon'ny fotsy sy manga izay mariky ny fandresena ny loko fotsy, mariky ny fitiavana, mariky ny fahadiovana, loko manga mariky ny lanitra izay andrandraina hoe raha mandresy marina madio ny voaka malagasy amin'ny fotom-pisainana dia ho azo ny fiainana eto an-tany fa ho azo koa ny lanitra. Marioko zany fa ny loko fotsy sy manga efa tany amin'ny taona 2024 izahay nanao ny loko fotsy sy manga mitsanganany antoko politika izay FFM voalohany indrindra ary afatry ny anjely no nomenanay nazona ny loko fotsy sy manga ity zany fa tsy mifangaro amin'ny antoko politika na ny fiangonana hafa na ny toerana hafa zany fa izahay no voalohany nanao an'ity fitafiana fotsy sy manga ity. Nanambara ny pasteur Mayol fa efa maro ireo fandraisana andraikitry ny fiangonana Apokalipsy nandritra ny fitondrana ny sesy teto amin'ny firenena ary manoro hevitra trany ny mpitondra ary manampy ireo malagasy sahirana manala ireo voafaty raha amin'ny sakana rehetra ny fiangonana.